Jolie Mercia no lavina ny fahafahana vonjimaiky. Fanavaozana isan-taona ny lisam-pifidianana miverina indray ny fandikan-dalàna samihafa. Faritra Iva miara-miaina amin'ny loto sy ny rano miandrony. Miarabanao manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS ary manasanao ampanajana sy ampitiavana tomboky lahy sy tomboky vavy anaraka anay hatramin'ny farany. Toy ny mahazatra dia ny vaovao politika trano anboatsika ny fampahalalam-baovao, kajikajy politika ary fanahiniany mpitondra ny fampiakarana ny antobola ahafahana mirotsaka amin'ny fifidianana solombam-bahoaka hoy ny fanehoan-kevitry ny député Mamirabenirina Androany. Ankoatry ny fanakanana ireo manana vinam-piarahamonina maniry latsaka ho fidiana dia natao hanetsemana ambanga amin'ny teti-bolam-panjakana izany volabe izany. Tsy magaga hoy ny fanazavany raha mpikaramanadiny betsaka mpanao politika eto amin'ny firenena ka miteraka tsy fahamarinana ara-politika izany. Fanadihadiana nataony Ando Miaratina sy Mathieu Princy. Voatazona ny 7 Mey 2024 araka ny volavola tety androm-pifidianana navoaka ny seni ny daty anatanterana ny fifidianana solombavam-bahoaka eto Madagasikara. Tapaka teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra ihany koa fa 20 tapitrisa ariary ny antom-bola na caution alohan'ireo irotsaka ho fidiana ho solombavam-bahoaka. Raha 10 tapitrisa ariary no sosikevitra natolotry ny seni andro vitsy izay. Izany hoe niakatra avo efatreny mita tamin'ny caution tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany taona 2022 satria mbola 5 tapitrisa ariary io antoka araboly io tamin'izany. Mazava ho ny député Rabenirina Mamy fa fanahininana ampiakarin'ny gouvernemanta io anetsemana ny banga ho anaty teti-bolam-panjakana. Raha fandraisana anjara avy amin'ny kandida ho amin'ny fanotana bileta tokana no ametrana ny caution tany ambolohany efa mivoana tanteraka amin'izany ny zava-misy ankehitriny. Asa fitadiavam-bola anetsenana ny banga any amin'ny teti-bolam-panjakana io. Fantatsika tsara ny finiavan'ny olona irotsaka ao anatin'ny ho kandida ho fidiana. Na inona na hitina mety antony mampazoto azy efa samy miomana amin'ny mpisehatra ara-pifidianana, mpisehatra ara-politika sy izay manana vina entina hanatsarana ny fiainana eto Madagasikara. Fa lasa fitadiavam-bola ny fanjakana. Isao rehefa avy eo firy ny kandida eran'ny Madagasikara. Firy ny tsy mahazo 10%. Otrinona zany ny vola miditra any amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Lasa raha ny mpanambola ny firotsaka fidiana. Tsy mitombina intsony vinam-pampandrosoana sy hevitra tiany olom-pirenena te hirotsaka sy ny antoko politika na fikambanana na molavola olona afaka hitondra fampandrosoana. Lasa any amin'ny resabola ny ady-hevitra. Amiko dia fanahinina avy amin'ny fitondram-panjakana hisakanana ny zon'ireo olona te hirotsaka ho fidiana hitondra ny anjara birikiny amin'ny firenena. Lasa raharan'ny mpanambola zany ilay fifidianana. Ary lasa ny mpanao politika no takona tanteraka ao anatin'ilay izy satria nahoana ny antoko politika efa samy manomana olona nandritra ny taona maromaro ho kandida amin'ireo andraikitra isan-karazan'ireo. 2 volana aty alohan'ny fametrahana kandidatura nalatsaka azy apetraka ao io sakana io tonga dia sazy sy tena fanakanan-dalana ho an'ny mpanao politika io. Mazava ho ity député ity fa ho maro ny mpikaramanady no io vola miopampana io. Ho maro ireo irotsaka ho fidiana avy amin'ny tsy miankina na indépendant ka lasa naratsy endrika sy teraka tsy famarina toerana ara-politika eto Madagasikara. Lasa mpikaramanady politika no manao politika satria ireo le tena mpanao politika izay efa nivolavolaina tsy afaka irotsaka noho ny tsy fananana n'le caution fa zay manam-bola no lasa mercenaire ny antoko politika dia lasa mitondra ho azy ny faneva le antoko politika. Inona mety ho vokatra izay? Tsy manana olana amin'ny candidat indépendant tsika kanefa rahantsika mahalala fa ny candidat indépendant izay mampirona makany ty resaka ty dia manana ny fomba fanaovan'ny politika izay tsy voafehana antoko politika ary tsy voatery hitazona hevitra politika anankiray matotra mandritra n'ilay mandat.
mifanindry amin'ny fivoriana ara-potony ny solombavam-bahoaka ny volana me izao ny fampelezan-kevitra amin'ny fividianana solombavam-bahoaka miankina amin'ny fahavonona ny deputé amperinasa kosa ny fandaminana ny fandara-potoana ny mandritra izany voaresaka tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany ihany koa moa ny makasika izay fampiakarana tampoka ny antobola na ny caution ho andreo candidat hirotsaka ho fidiana ho solombam-bahoaka ho lasa 20 tapitrisa ariary taratry ny tsy fahaiza mitantany mpitondra ho kosa ny solombam-bahoaka Tojosoa Andriamampandry ny antony nampiakarana ity antobola ity fa eo ihany koa ny kajikajy politika mba ho candidat ny fanjakana avokoa no be hirotsaka amin'ny fifidianana solombam-bahoaka Ravirazafy Mahenina sy Iandry Rakotomalala kosa no mamitana amintsika ny fandarana miara-manonja ho amin'ny androany. Indro tato anatin'ny herinandro no nampitomboana ny antobola ho an'ireo hirotsaka ho kandidat solombavambahoaka raha 10 tapitrisa izany ny taona 2024 10 tapitrisa kosa no nambara voamera maleo tena misahana amin'ny fifidianana andro vitsilasy zay dia navoaka ny gouvernemanta tampoka ny itsy volana omaly mamaritra fa 20 tapitrisa ariary na 100 millions de francs ny antobola taikina amin'ireo kandidat ho solombavambahoaka tokony andrisika ireo olom-pirenena hirotsaka ho fidiana nefa ny fanjakana fa tsy hanao vato misakana anjara mpifidy no mandatsabato ho an'izay iveriny fa ahasolo tena azy eny anivon'ny parlemanta ny sajara tokony ataon'ny mpitondra ary dia manentana ny olona izy mba ho candidat dia ny vahoaka no mifidy ny tena izy ary dia tokony ho betsaka ny candidat dia vahoaka amin'izay no mifidy hoe iza no mety aminy ahoana ny ranony iny ahoana ny fiainany ahoana izy ina ny hevitra tena hitany mety anatsarana zao politika sy ny lalàna zay misy eto amin'ny tany sy ny firenena zao inona ny zavatra vitany teo nivon'le commune na le distrika de aleo ny olona andinika tsara aleo ny olona isafidy tsara de avy aleo ilasaka dao ny olona rehetra zay manam-pandriana fa azasiana tonga de hoe ananovonareo hoe ity ny caution de membotra daholy ny akamaroan'ny olona de nareo zany zay candidat ampanjakana ihany zany no atao eo ao anatin'izay zay aloha tena le fomba fijery ohatra an'izay tena tsy mety zany eto amin'ny tany sy ny firenena faniry ary tsika zany dia manametroka ny zavatra tahaka izao fa tena hoe manimbazimba ny zo fototra sy ny demokrasia sy ny zon'ny olona sy ny zon'ny olona sy tokony ho candidat zany ny zavatra tahaka izao ka de miantso ny olom-pirenena rehetra mba ho tonga saina miantso ny mpiara-miombonantoka rehetra ny mpanonao politika rehetrarehetra ny société civile mba hijery akaiky ny zavatra tahaka izao fa tsy manaraka ny fenitra demokratika sy ny zon'ny fidy sy ny fidiana ny zavatra tahaka izao ankoatra izay mangataka ny anatanterana ny fifidianana izay ho lehibe ny faritra ihany koa ny solombavambahoaka Tojosoa Andriamampandry voafaritra na lampanorenana manko fa olom-boafidy fa tsy olom-boatendro no mitondra ny faritra na ny gouvernorat manarak'izay faniry farany amin'izay de izao koa de mahagaga fa maninona moa ny fifidianana solombavambahoaka sy ny fifidianana bentanàna sy mpanolotsana ihany no resahana ao anatin'le izy fa aiza le chef de région aiza ny conseiller régional zany nge de tokony efa voasorana lalam-pandrenany tokony ho fidina refa tokony efa ela no nasiana an'izany fa maninona no gouverneur zay tsy anatin'ny lalam-pandrenana foana no ataonareo zay hoe olom-boatendry tokony olom-boafidy daholo zany ka maninona zany modinareo gisa modinareo fanina ny fifidianana zay ho chef de région eto Madagasikara tsy manaraka ny lalàna io nefa de menareo fahefana be mihitsy reto milaza azo chef de région de milaza azo ho mpanjaka sy Andriamanitra kely nefa mangidy hoditra eo amin'ny faritra zay misy azy de mangataka re zany tsy androany faniry ary manao baiko mihitsy hoe alefaso ataovy amin'ny taonyity koa zany fifidianana ny chef de région sy ny conseiller régional zany fa anatin'ny lalàna zany fa tsy manaraka lalam-pandrenana io gouverneur tendrenareo io anisan'ireo fifidianana manakaiky vahoaka arataratry ny fampandrosoana ihany koa ny fifidianana sefy fokotany izay anisany mahamaiky ara ny fanazavana trany
eo amin'izay vaovao mahakasika ny fifidiana izay hatrany za tapitrisa ariary raha kely indrindra ny fandaniana ataona kandida iray ho ben'ny tanàna mandritry ny fampelezan-kevitra hoy ny tompon'andraikitra iray avy amina komuna iray noho ny fifidianana sy ny fanambatambazana ny mpifidy nefa dia mety ho tafiakatra ambony sy eo papan'io fandaniana io ny tambikarama nefa etsy ankilany tsy havita anonerana io volalany io akory araka izao fanadihadiana ataony hafitra Sondraibe sy Tahiriny Aina izao. Anjatony tapitrisa ny fandaniana farafahakely no an'ireo mpirotsaka ho ben'ny tanàna raha toka komina salatsalany. Miainga avy amin'ny isan'ny mpifidy ao anatin'ny tanàna iray no hitondrana ny kajikajy ho an'ny fandaniana. Raha tena fampelezan-kevitra madio no atao dia tsy mihopampana ny fandaniana. Toy izao ny fanazavan'ny tompon'andraikitra iray Amperinasa amina komina ato amin'ny faritra Analamanga ny safidiny tsy hisy ho endrika sy tsy tononona anarana. Raha ny fomba n'olona mieritreritra ny latsaka fifidianana raha ohatra hoe ho tohanana topo izy dia ny volalany amin'izay arakaraky ny habean'ilay komina aloha sy ny habetsahan'ny-ponina satria moa matetika eto amintsika izany dia mbola zazatra ny olona amin'ilay tia omemena zavatra tia tolotolokana zavatra dia izay anisan'ny mampiovana ilay telo-bola tokony ho ampiasain'ny olona izay kandida hilatsaka anankiray. Ohatra ianao hoe mametraka hoe 50 000 na 10 000 ariary isaky ny électeur anankiray no olona anitsika dia atraiza ny fomba anaovanao izany ohatra zay ohatra tokony jerevana azy raha ohatra aloha tena teanao zavatra tsara sy hoe tena anina dia farafahakely ny any amin'ny zato tapitrisa ariary any ohatra ny komuna salatsara ny anankiray. Raiky tapisaka amin'ny fomba fanatanterahana fifidianana eto Madagasikara ny fanararaotana ny fahasahiranan'ireo olom-pirenena. Mitombo ary tsy voafetra mazava noho izany ny tena vola ampiasaina satria manatombo izay tsy izy ny vola lany amin'ny fanamboarana akanjo, ny fanaramanam-panakanjo sy ny maro hafa. Ohatra kaiky amin'izany ny vola lan'ny kandida-mpanjakana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny 12 Novambra lasa teo. Nanakaiky ny 30 miliara ariary izany ka ny 70 miliara ariary tamin'io dia mifandraiky amin'ny kolokolo-pifidianana samihafa araka ny fanadihadiana nataon'ny Transparency International Initiative Madagasikara. Mampanany zava-misy eto amintsika satria zary lasa fanao ny kolokolo mandritra ny fifidianana na ny fifidianana manakaiky vahoaka toy ny kominaly sy ny solombavambahoaka aza. Raha ny fanazavana ihany tsy mahasehaka ny fandaniana mandritry ny fampelezan-kevitra ny tambikarama raha ho an'ny ben'ny tanàna manokana. Tsy mipetraka tsara amin'ilay tena foto-kevitra hoe inona ny tena foto-kevitra ho entin'ny olona anankiray hampandroso dia iny moa izany na miteny ary ny olona anankiray sarotsarony fotsiny satria amin'ny ankapobeny dia mbola voafidy ny safidin'ny olona eto amintsika rehefa amin'ny fotoam-pifidianana salama ireny zany. Isika moa lalàna amin'izy io ary rehefa takin'ny atoko politika maro sy ny olom-pirenena maro io hoe tokony asiana fepetra ny vola ampiasaina amin'ny resaka fifidianana io. Fa mbola tsy mipetraka mazava fa ny zavatra mipetraka fotsiny dia hoe tsy maintsy mazava ny compte-pitantanana mandritry ny campagne électorale sy ny pré-campagne dia mandalo any amin'ireo ambaratonga samihafa izay mandinika an'izay fa hatramin'izao tsisy fanaraha-maso zany fa dia mandeha ho azy fotsiny dia mampiasa an'izay vola tiany ampiasaina ny olona dia manao izay tiany atao amin'ilay fomba andaniana azy fotsiny. Fa tsika mitombotombo ilay kady satria mieritreritra an'ilay hividy olona foana amin'ny resaka t-shirt, ny kaskety, ny fizarana vary sy ny zavatra ohatr'izay izay anisany efa manimba antsika hatramin'izay satria tsy dia avy amin'ny les conscience moa filazako azy zany hoe tena avy amin'ilay fandinian'ilay olona marina ny fidianana olona fa avy amina zavatra somary tsy dia milamina loatra ka izany anisan'ny tsy mampivoatra sy tsy mampandroso antsika mihitsy ny fanaovana zavatra sahalan'izay. Azo sokajiana 5 ny komina eto Madagasikara ho an'ny komina renivohitra antsoina hoe hors catégorie tohana Antananarivo renivohitra dia manodidina ny 3 tapitrisa hatramin'ny 4 tapitrisa ariary ny tambikarama izay mizara roa dia ny indemnité de fonctionnement sy ny indemnité de représentation. Raha ny komina ambanivohitra sokajy voalohany kosa dia 5 tapitrisa ariary hatramin'ny 7 tapitrisa ariary. 2 hatramin'ny 5 tapitrisa ariary kosa raha ben'ny tanàna ambanivohitra sokajy faharoa. Raha ben'ny tanàna ambanivohitra sokajy voaloha
dia enetsy hatramin'ny roa hetsy sy ray tapitrisa ariary ny tampikarahmany raha sokajy faharoa kosa ilay commune dia roa hetsy ariary hatramin'ny 5,9 ariary ny tampikarahmany. Nanamafy ity tompona andraikitra eo anivon'ny commune ity fa mbola tsy mazava tanteraka ny ho fanatanterana ny fifidianana manakaiky vahoaka ho tontosaina eto amintsika ny volana May sy ny Novambra ho avy izao araka ny tety andro navoaka ny fanjakana. Mila miomana mialoha amin'izay fomba hitantanana sy ampandehanandrara ho fampandrosoana ireo olom-boafidy mpanatanteraka amin'ny ben'ny tanàna. Araka izany dia andraiky ny manatanteraka ny tapaky ny filakevitry ny tanàna, andraiky ny ankoa mamolavola ny kisaritsary-panajariana ny komina Iadidiny, fa eo ankoa ny famolavolana sy ny fametrahana andrafim-pampandrosoana. Ho fanampiana ireo manam-pikasana ho ben'ny tanàna dia nisy ny fampiofana nataon'ny fikambanana iray tsy miankina ho fanampiana ireo mikasa irotsaka amin'izay fifidianana ben'ny tanàna izay. Yavitra Solondraibe sy Taiziniana Atrany. Manana andraikitra lehibe ary miantoka ny tena fampandrosoana eny fotony ireo ben'ny tanàna sy ireo mpanolotsain'ny tanàna. Andraikitra sy fitokisana nomena ireo olom-pirenena azy ireo tamin'ny alalan'ny fifidianana izany. Olana mipetraka hatrany anefa ny tsy fitovian'ny loko politika, zary miteraka sakana ao amin'ny fampandrosoana izany. Tombony lehibe ny fanatrehana fiofanana mifandraika amin'izay andraikitra ho sahanina, ioarana sy amantaran'izay miandry. Satria zava-dehibe aminay ny zavatra fiofanana sy fiomanana salam'izao. Eo ny famantarana ny zavatra tokony atao sy ny zavatra tsy mety amin'ny lafiny rehetra. Raha ny fiofanana azo anay dia zavatra tsara indrindra satria eto ny afantaranao ihany koa hoe aty ny côté ratsy, izany hoe mampafantatra mihitsy koa izany ho antsika mpifaninana fa ny atsasakao efa ary ny atsasakao any atokantranonao dia eo anao mahafantatra hoe mety vely izy sa tsy mety. Mba raha tena mpandroso ny tanàna misy anao ianao dia tsara ny formation ohatran'ny tony. Andraikitry ny manatotosa izay tapaky ny filan-kevitry ny tanàna. Eo koa ny famolavolana sy ny fampiarana ireo drafitra isan-karazany ho fampandrosoana ny komina Iadidiny. Manoloana ireo indrindra dia tsikaritra tsy ampy fiomanana sy fiofanana samihafa ireo ben'ny tanàna vao mandray fahefana satria mila fiomanana ny fampandrosoana. Anika misy amin'ireo ben'ny tanàna no tsy mahafeny andraikitra andrasana amin'izy ireo. Ny lesoka moa zany tena misy ny antony dia midadasika be Madagasikara dia misy institution zany mampanofana an'ireo mera izay lany ireo rehefa lany izy fa hitanay hoe mila tosika manampy kokoa ilay fiofanany indrindraindrindra ho an'ny fiomanana irotsaka, izany hoe tsy miandry lany zany vao miofana fa dia ny aty am-boalohany amin'izay mahafantatra tsara hoe zao daholo ilay zavatra miandry efa ao anatiny satria ny fahitana dia hoe be da be zany ny mera tena hoe tsy azony tsara hoe inona moa ilay adidy sy andraikitra izay miandry azy ao anatin'ny zavatra. Tsy hijanona treo fa hitoy amin'ny fampiofanana ho an'ireo mikasa ny irotsaka ao solombavim-bahoaka ihany koa ity fikambanana ity amin'ny volana ho avy io. Ny alarobia teo no nanomboka ity fampiofanana ity ary nofarana n'androany maraina. Fa nisy tamin'ireo mpiasa ny voamera misana ny fifidianana ny tsy nanao ny asany araka ny tokony ho izy nandritra ny fotoana nanaovana ny fanavazana isan-taona ny fifidianana. Noverezinjo ny olom-pirenena satria tsy omena ny fahefana feno hiditra ao anatin'ny lisy fifidianana. Manoloana izany dia nanatra ny taratasy sy mirakitra io fitarianana io teny amin'ny foibe ny seni teny alarobia androany maraina ny avy amin'ny antoko HVM. Miandry ity rasim-panjakana ity hijery akaiky izao tranga izao ny antoko mba hisorohana ny disadisa aorinany fifidianana. Fanadihadiana nataony Yavitra Solondraibe sy Tahitriniana Atrany. Ny farana omaly alakamisy 15 febroary ny fanavozana isan-taona ny lisy mpifidianana na ny RAL. Iverina eny anivon'ny fokontany ny lisitra amin'ny volana aprily ho fanamarinana sy fanitsiana ireo diso. Toy ny zava-nisy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo, misady ny fomba fiasa mampiaiasy tsy manara-dalàna ataon'ny voamera misahana ny fifidianana. Naharay fitaranana ary tonga ny tatitra izany teny amin'ny seni tamin'ny alalan'ny fanaterana taratasy misokatra ho an'ny filohan'ny ity rafim-panjakana ity ny antoko HVM. Faritra maro no nahitana izay olana izay ka vezivezin'ireo amin'ny fokontany fotsiny ny olom-pirenena. Anisany an'izany fotsiny ohatra tsy teny aho ny teto amin'ny fokontany Soavimasoandro eto amin'ny 5e arrondissement. Anisan'izany tany amin'ny faritra Boeny, tany amin'ny faritra Vakinakaratra, tany amin'ny faritra Sofia. Zavatra an'izy zany dia
tonga atao amin'ny biraopokotany lay olo-pirenena mitondra ny karapanondry mazava ho azy isoratra anarana ao anatin'ilay boky na ny kaheny zay omeny seni moa zany de io ny tompona ndraiky tao anivon'ny fokotany hoe tsy ato lay kahe fa miverenina anao rapitso ohatran'izany tany amin'ny 3 ny volana febroary tao nisan'izany de ny 4 volana febroary niverina indray ny olona teo anivon'ny biraopokotany dia akory moa ny agagana fa miteny indray le tompona ndraikitra anivon'ny fokotany fa nahazo baiko zay lasa ny tompona ndraikitra ny seni any lay kahe na ny boky mirakitra ny anarany mpifidy zay anaovana ny fisoratana anarana ary sokajinay fa tsy fanaran-dalàna zay ataony tompona ndraikitra vitsivitsy eo anivony seni na eo anivony ataontsika hoe eo anivony fokotany zay tsy mihemitra fa mandray ny andraikany manaitra ny tompona ndraikitra voalohany amin'ny fifidianana trany ny antoko politika fepetra amerenina ny tanitandalana eto amin'ny firenena ny tadiavana mamerina ny antsoavo amin'ny ity rafitra ity izy ireo mba hisitrahany olo-pirenena rehetra ny zoan'ny feno hitantsika tsara fa io lay mahatonga n'lay korotana foana aorina le fifidianana satria tsy miankina aminay zany zay ny mba te ametraka lamina mazava tsara mahametraka hoe mba hisy fitokisana eo amin'ny fikarakarana fifidianana fa indrindra ity lesaka lisy mpifidianana ity io nanisan'ny andry lehibe iankina ny fifidianana eto Madagasikara ka miankina am'zareo no mpanapa-kevitra zareo ny tompony fanapaha-kevitra de zay adidinay kosa no miteny fa raha tsy miteny zay de tompona ndraikitra raha pitra fakapitra raha ohatra ka tsy manosika ny seni mba handray sosikevitra indrindrindra ndray fepetra manoloana ny zantranga zay misy izany satria mbola ho avy ny volana aprily zay hiverina eo anivon'ny fokotany indray mandeha io lisy mpifidianana io ary mbola manana zo feno ny olo-pirenena hanara-maso ka sanatriavina hiverina zantranga zany amin'ny volana aprily mbola mampiay ihany rehetra koa ny fizotron'ireo fifidianana roa avy dia ny fifidianana izay hosolom-bavim-bahoaka sy ny oben'ny tanàna sy ny mpanolotsain'ny tanàna fanomezana satria nampiakatra ny raharaha ny mpisolo vava azy tao aorian'ny voany ididy tamin'ny herintaona Miasin'Andre Malala sy Manora Koto Malala no mitatra izay vaovao izay tokony efa nivoaka ny fontsa tamin'ny herintaona izany hoe ny volana janoary 2024 i Harry Laurent Radjasson na i Rolly Mercia minisitra serasera teo aloha raha nambarany mpisolo vava azy androany efa voaefa mantsy ny 14 volana sazy miatra nomeny ny fitsarana azy ateo ihany koa ny fanalefahatsazy efa nomeny ny filohan'ny repoblika le 44 mois ny tokony ho izy nisy an'ilay remise de peine tamin'ny farany taona sy ny 26 juin tamin'ireny fotoana ireny dia efa tokony tapitra tamin'ny volana janoary taona 2024 zany hoe tamin'ny herintaona niakatra fitsarana indray androany i Rolly Mercia ho fanohanana ilay didiny voaka 30 volana sazy miatra sazy hafa nomeny fitsarana azy no ny fiampangana azy ho nanao vavolombelona mandainga ka nitoriany maminiaina Ravatomanga azy no ity farany voasaringotra tamin'ny raharaha-pitsarana teo anivon'ny fampanohavana frantsay na parquet national financé azy raha ny lalàna malagasy nefa nijerena dia izay sazy betsaka indrindra azon'olona iray no miatra aminy izany hoe tsy tokony anankery aminy ity sazy 30 volana ity fa ilay 17 volana ny tokony hiatra ho hiatrany mpisolo vava izay mihitsy no nazavainay tamin'ny fitsarana teo hoe raha andeha raha ataontsika hoe raha sanatry azy ka ataontsika hoe mitombona tokoa ilay didim-pitsarana faharoa raha ny lalàna dia tokony izay sazy ambony no efain'le olona any amponja izany hoe raha ny tena tokony ho izy zany dia ity sazy 30 volana an-tranomaiziny ity everika fa tokony efa voately nylay 17 volana an-tranomaizina izay voatonona voalohany tamin'ny raharaha mahakasika ny fitakian'ireo ataontsika hoe olona voapanga ho nangataka famohanana Andriamatoa Berija tamin'ireny fotoana ireny naemtra ny fitsarana amin'ny 12 martsa ho avy izao indray ny famohana ny didy momba ny fampiakarana ny didy na voaka ary nolava ny fitsarana ihany koa ny fafana vonjimaika nangatany i Rolly Mercia tamin'ny alalan'ny mpisolo vava azy i Rolly Mercia dia iray amin'ireo tsy afabela no ny faninjehan'izao fitondrana azy izao tahaka ny Mbola Rajona sy Lola Rasoamaharo fa tsy mahafantatra lalàna sy ny tokony atao rehefa resam-pitsarana ny akamaroan'ny malagasy olana sedraina matetika ho an'ny komina ampitatafika ny makasika ny fananantany sy ny fanambadiana eo amin'izay resaka lalàna izay ho fanampiana ny mponina ary dia nisy ny famelabelaran-kevitra momba ny lalàna sy ny tory lalana tokony ho atao raha ho eny amin'ny fitsarana nataony avy eo anivon'ny komina ampitatafika androany Miasin'Andre Malala sy Manora Andre Malala trany no manao izay fanadihadiana izay
maro amin'ny malagasy no tsy malala sy tsy mahafeny lalàna fa mandeha fotsiny amin'izao toe-tsaina semba tanteraka taoriny ny fanonganam-panjakana ny 7 nolovaina mandrak'androany ka tsy mahagaga raha ogorakora tsy mahazaka fehezina ny ankamaroany malagasy tsy jadona akory ny lalàna sy fampiarana izany raha ny fanazavana sy famaritana natao hoe lalàna nataony minisitra ny fitsarana teo aloha karazana fepetra maro be fandaminana mandritra ny fiainany olombelona ao anaty sampiainana ary miverina fa mahasoa an'io sampiainana sy olombelona ao anatiny io ary dia izany fahasoavana zany dia mety miteraka ataontsika hoe andraikitra adidy tsy maintsy atao na koa hoe tompontsoa zay ny anazany hoe privilège hoe azahoanao tompontsoa ka tsy fanatanterahana an'ireo a dia miteraka fanasazina sanction izay mandrafitra ny atao hoe lalàna olombelona mifanaiky mifandindra dia mametraka ny rafitra dia azahoana tompontsoa na azahoana ihany koa zany tsy maintsy atao fanirena zany ohatra hoe tsy mahazo atao miditra eto ny filazana ty fa lalàna dia licence interdit dia nateo azy anao dia tsy azo atao tranga mateti-piseho eo anivon'ny komuna nanapita-tafika ny tsy fahalalany rehetra momba ny lalàna momba ny fananatany eo ankoa ny fanambadiana ka maro ireo tanora ny mananao foana ao ariny ny fisoratany raha ny vavao azo tena toerana fa be loatra le olana amin'ny resaka lalàna mihitsiny tsy fahalalan'ny olona ny lalàna ao zao misy olona hoe anisan'ny resaka ao amin'ny soram-piankonana hoe ny vady dia vita soma tsara dia afaka 10 andro dia miteny hoe aloha zay isaraka dia mba fafao le mariage nahitao ao koa misy manao acte de vente na terrain dia efa mandeha le procédure en limitation dia tsy azo azonay le fa nahita mpividy tsaratsara kokoa zay dia fafanay le teo fa andeha hivatra any akafa indray zay dia misy acte tsy afaka manao miverina zany ny commune fa zay vosonia dia nitoy ny any fitsarana eo koa ny resaka ady tany be da be ny ataontsika hoe ny resaka fisolokina amin'ny tany no ny tena maro nisy eto ary ity fetsony ity dia tsy nanavahana mihitsiny na loko politika tsy nanavahana finoana tsy nanavahana saranga fa dia zay afaka manantona rehetra dia ahitanao daholo zany ny mpanabe zao ao misy vokotany ao be da be zany ny antité ao ny fiangonana ihany koa ao dia izany rehetra zany ho tombontsoa an'ilay vahoaka tsy nanavahana izana izy ny fampafantarana ny atao hoe lalàna sy torolalana nomena ny vahoaka eny fotony manodidina ny tontolo ny fitsarana etsika izay ezahana atao indroy isan-taona farafakeliny raha nambara ny ben'ny tanàna eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray dibo-drano ny ankamaroan'ny faritra iva eto andrenivohitra tao aoriana ny firotsahany orana nandritry ny 3 andro izay ankoatry ny fahavoazana ara-materialy misesy marary avokoa ny zaza amam-behivavy vokatry ny loto sy ny rano miandrina fototry ny olana ho ny fanazavany mponina ny fahatsetsemany lakan-drano fanadihadiana nataony Ando Miaratiana sy Mathieu Princy tsy afabela fa miaina miaraka amin'ny loto sy rano miandrona ny tokantrano ety amin'ny faritra iva rehefa fotoam-panvaratra tahaka izao mitombo ny fahavoazana rehefa mitombo sesy ny rotsakorany tsy maintsy mirobo-drano vao tafitry ny trano akarina ambony ihany koa ireo entana mora simba hiarovan'izany amin'ny rano ankoatra io mifanesy marary ireo zazamam-behivavy vokatry ny fofona sy loto miandrony misy fetraka ny goavana amin'ny fianarany ankizy ihany koa izany misy mihitsy azy ireo voaterina janona hoy ny fanazavana fendrano ny trano dia atao ambony zay zavatra nanany dia mitondra lamba kely amafana tongotra rehefa katrany ambony fandriana dia tonga indray maraina na ipipiery dia mijoboka le rano zao hoe mahasalama tsy mahasalama zao zay tsy mazaka aloha dia efa marary kohaka ny ankizy kely mikohaka daholo dia efa makany dokotera nalalana ary misy ny ankizy tsy mandeha mianatra satria ao an-trano fendrano be hainao ihany fa ny ankizy mila misolakandro rehefa mianatra mila manao lesona rehefa amin'ny alina tsy anao amin'le rano fa tsy maintsy iainana le izy hoaiza ary ianao dia tsy maintsy iainana le izy na midiny trano mioboka ny rano netana hoe raha malala fa tsy maintsy ampiakarikarina brika foana netana ny fahatsetsenany lakan-drano vokatry ny fanorenana trano eo ambony no mitarika izao fahavoazana izao iny fanazavana raha tsy io no atao loharan'ny mpamenaka amboarina miaraka amin'ny lalana tsy maintsy miaina toy izao foana ny mponina ety
Isa-taona zay tena mandany vola amin'ny fanotorana kanefany a ny zavatra mba tiako tenena zany hitanareo amin'ity kanaly ity zany mivoaka any amin'ny arabe iny dia rehetrandreo a manohana ny rano aty tsy hivoaka manamboatra an'io lalana io zay a mba hivezivezena eto dia io aloha zany mba afaka andehananay Reo olona reny amin'ny trano tiriny zao a manao trano eny ambony kanaly tokony ravana satria olona reny manimba olona zato ity rano ty tamin'ny 59 zany 3 andro dia ritra kanaliny ty ohatran'izao tetezana zao ngamba lehibe any taloha efa tena lehibiazana nefa voamoimy rano tsy misy rano mivoaka zany ety amin'ny kanaly ry satria ry tetezana ry zany tokony atao pont io fa tsy atao anotrany io tsy ety andava-mambanjesika voalohany ihany no miany ity tranga ity fa saika ireo faritra iva eto andrenivohitra raha tsy laza fa tsy niety anosopatrana efa nonja mihitsy ny rano amin'ny arabe olana iainan-ipolona isan-taona izy ity saingy tsy mbola nahitamba-olana hatramin'izao dia raka teto ihany koa ireo taksisarety ifamezivezen'ny mponina mba tsy ribohana rano maloto. Eo amin'ny vaovao mahakasika ny mety ho toetrandro kosa indray any amin'ny 2 kilometatra miala ny Madagasikara no misy ny foiben'ilay rivo-doza Djongo amin'izao fotoana izao vinavinaina hiamafy ny heriny ao anatiny 420 ora ho avy. Lavitra Madagasikara kanefa rivo-doza io ka mety tsy hakasika nositsika raha ny vinavina hitondra orana hatramin'ny alahady any atsimo andrefana afoatany ary any antsinana nosy kosa ny fikorotana ny toetrandro aterany. Akoatra ny Djongo dia misy tangoron-drahona ray maso akaiky izay mitondra rotsakorana eto amintsika amin'izao. Mety hivoaka an-dranomasina ny akaiky ny Toamasina na analanjorofo ny tangoron-drahona io. Ahina kosa ny vadiano rivo-doza rehefa any Andramasina any lavitra Madagasikara tsikelikely nefa nidrian'ity tangoron-drahona ity. Fa manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena dia maro ireo malagasy no miezaka mijery asa any ivelany. Firenena anisany hazakazahany malagasy amin'izao satria mandray mpiasa maro ny any Kanada. Tsy kely lalana andratsy ka olona anjatony no voasolokona mpivady milaza fa matafiditra mpiasa any Kanada. Araka ny fijoroana vavolombelona nataon'ny olona iray ny resaka tamin'ny mpanao gazetinay dia voasoloky $1,000 ny tenany kanefa tsy nisy akory ilay asa nampanentenana sy nakana vola. Nitory teny anivon'ny polisy ireo olona voasoloko ireo ary niakatra fampanoavana androany ity rahalahy ity. Yasinandre Malala sy Manu Randria Malala. Hatramin'ny $1,000 ny vola efa azona mpivady milaza fa mahita ary matafiditra miasa any Kanada sy Suisse. Anjatony ireo olona efa voasolokon'izy mivady ireto raha ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo voasoloky androany. Mpivady miteny hoe agence en immigration zareo sy avocat en immigration mankany Canada notamment Québec. Dia nanao dossier tamin'ny zareo izahay tamin'ny 2019 nampanantenany résidence permanente au Québec sur une durée de 6 mois à 1 an ny traitement de dossier. Dia zareo tsy manao dossier raha tsy rehefa voalohan'izay ny vola dia niteny izy hoe mandeha en 3 étapes ny traitement de dossier. Dia ny andro retour nandro vola zany zay dia ny andro retour tany amin'ny zareo ny andro jusqu'à 2020 tsy nisy retour. Dia zay nanao investigation zany nijery ny anaran'ilay avocat niteneny zareo fa miara-miasa amin'ny zareo. Dia tsy ao anatin'ny listan'ny avocat au barreau de l'immigration le avocat lazainy fa miara-miasa aminy. Dia le avocat io koa zany nandefasan'ny victime anankiray taminay email hoe mahafantatra an'le izy mivady aty ve. Dia nandà moa zany le avocat hoe tsy mahafantatra an zareo ary tsy miara-miasa amin'ny zareo. Teo amin'izay zany izay rehetra victime vao nalala hoe arnaque le izy. Dia tamin'ny 2022 amin'izay zay nanao demande de remboursement tamin'ny zareo satria tsy nisy avancement mihitsy ny dossier nataonay nefa vola be nefa azon zareo. Dia nanao demande na remboursement zay hatramin'izao zay tsy mbola nahazo na ariary arany zareo andefasana mail sy andefasana message sur messenger tsy mamaly MP voire même bloqué ny zareo zay. Dia donc tsisy contact amin'ny zareo tsy mihitsy zay amin'izao fotoana izao afa-tsy mail nefa mail tsy valiany zareo. Araka izany dia nitory ireo olona anjatony voasoloky ireo ary efa voasambotra izy mivady niakatra fampanoavana ny raharaha. Porofo zao fa maro ny malagasy no te hiala eto Madagasikara noho ny tsy fisinasa sy fasarotana ny fivelomana noho ireo olana marobe tsy voavaha ny fanjakana. Vokany mitady lalana amin'ny fomba rehetra ivoahana a Madagasikara tandazany ireo malagasy maro amin'izao fotoana izao.
eo amin'ny lafim-baovao ny kolotsaina kosa indray dia miantsony sy ny fifampiresahana amaritana ny daty fiombonana ankalazany malagasy rehetra ny taom-baovao malagasy manonga asina ny eto Madagasikara na ny MMHM. Tsy tokony isy zanak'ikala hafa amin'ny fankalazana ka iantsony izy ireo ny sy ny fifampidiniana eo amin'ny mpisehatra rehetra. Fanadihadiana nataony Ando Miaratina sy Mathieu Princy. Hatramin'izay samy mankalaza ny taom-baovao malagasy ny rehetra amin'ny fombany sy ny datiny avy. Amin'ny mafetiny malagasy azy, tokony daty iray ny arahan'ny rehetra mankalaza izany taom-baovao izany. Mila petraka eto amin'ny firenena ny kolotsain'ny fifampiresahana sy fifampidiniana, amaritana daty iray hanaovana ny fankalazana. Alohan'ny manapaka zavatra tsy hoe andian'olona hoe misy mpanjaka sy ny ohatran'izay no mivorivory dia ekeny rehetra fa tokony hoenona ny mpanay anjara ny mpamerikasina rehetrarehetra hoe mety ve no ananantsika daty iray eran'ny Madagasikara, mety ve izay satria mampifanolana be io isan-taona resaka taom-baovao io. Ny eto Merina zao efa misy maro be, misy ny mars avril, dia misy ny alamady be, dia misy ny zanadranaval, misy karazany maro zany fankalazana ny taom-baovao. Dia matsiaro koa moa ny any amin'ny faritra hoe maninona moa tsy henona ny any amin'ny faritra rehefa misy zavatra tapana, fa tonga dia efa hametrahana fotsiny hoe tia ny taom-baovaontsika rehetrarehetra. Mandeha ny feo ankehitriny fa isy ankalaza taom-baovao malagasy ny volana mars aprily ho avy zao. Tsy tokony isy ny tikano sy tsy tikano fa ny hevitry ny rehetra no mila vondrina hoy ny fanazavana. Fa misy ny tsy mamaly antso fa mieritreritra hoe ny an'zareo angambany no efa nekeny fanjakana, dia tsy mety izay raha ohatra izay kolotsainany hoe tiakano sy tiakano izay no apetratsika eto amin'ny firenena, fa tokony mifampiresaka, mifampidinika mba hahatonga an'izay zavatra ho tapaina ekeny erany lafivalonyosy. Tsy hoe iantsy ady amin'iza sy iza fa metraka an'izay le kolotsainy fifampiresahana zay, satria raha nangana zavatra lehibe isika dia mila mifampiena sao le zavatra apetraka hiteraka olana vaovao eto Imerina sy eran'ny Madagasikara. Zay no mahasarotiny anay hoe mbola miantso foana hoe andao hifandinika, andao hifampiresaka. Raha ny tokony ho izy sy ny fankalazana hatramin'izay miankina amin'ny natiora sy ny volana ny namaritana ny daty, tsy amin'ny fotoana ny tondra-drano fa mandritra ny lohataona. Nisy moa androany famelabelaran-kevitra sy dinika momba ny taom-baovao malagasy tetsy Antsahavola. Fotoana na fanireo mpisehatra rehetra na moka ny heviny momba ity fomba malagasy ity. Tokana ny tanjona ny ampitovy fomba fijery amin'ny famaritana ny daty ankalazana ny taom-baovao malagasy. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa dia mandeha ny vaovao fa manomana toerana 20 kilometatra tora-droa andraisana ireo mpitsomponenana palestiniana manodidina andrahetsy Egypta. Nandalo izany aloha hatreto ny fanjakana Egyptiana na dia efa miparitaka amina hainao manjery maro azy izay vaovao izay. Marina fa efa manakaiky ny tanàna ny Rafah tsy lavitra ny sisin-tany Egypta ireo miaramila Israeliana, toerana izay feno teratany palestiniana. Ravirazafy Mahena sy Andry Rakotomalala. Mpitsomponenana palestiniana manodidina andrahetsy Isa Mahery no vinavinaina ihany ny toerana vojimaika namatrana azy ireo Rafah afaka andro maromaro raha ny fantatra. Manomboka manafika eo amin'ity tanàna kely ity Israel ka voatery mitsoaka ireo sivily. Miparitaka ny vaovao fa efa miomana indray ireo voakasika amin'izany Egypta. 20 kilometatra tora-droa mifefy no omany fanjakana Egyptiana andraisany ireo sivily Rafah raha ny vaovao hatrany. Hatreto anefa nanday izay fanapahan-kevitra izay ny gouvernement Egyptiana na efa miparitaka any amin'ny anao manjery azany feo. Nilaza ikara fa tsy miova ny toerana mahakasika ny ady eo amin'ny Israel sy Palestina ary mbola tsy nisy fifanarahana mindrana sivily palestiniana ny Sinay. Etsy ankilany anefa nampitandrina ny Israel Egypta amin'ny fanafianao Rafah ataon'ireo miaramila Israeliana. Atsehivina fa rindrina roa lehibe mifanakaiky manana avo 9 metatra eo ary alaviran toerana manodidina 420 kilometatra ary atevenana 10 kilometatra no manasaraka ny sisin-tany Egypta amin'ny Gaza. Miaramila marobe ary fiara-piady no miandro ny toerana. Ny fandaharana ahoana marina sy Global News ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny Equalizer 3 no arahanao aorianan'izao fampahalalam-baovao izao. Mankasitraka anao ny ara-dalana aminay hatramin'ny farany, manome fotoana anao ny tenako ho amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.